iverenantsika kely ara-teokarena fa saingy kosa dia mahakasika avy hatrany ireo mpandraraha madinika efa miamahazo vahana amin'izao fotoana izao ny fambolena bambo eto amintsika tsy inona moa ny bambo fa irony karazana bararata lehibe irony matetika mahitana azy teo aloha teto andrenivohitra dia ny fanaovana seza fandraisam-bahiny mihitsy betsaka mpitady ny bambo any ivelany any indrindra fa ny any Afrika. Nanao somaferan'asa mba hanatsarana ny volo bambo eto Madagasikara ny fandarana azy Prospere sy ny savonnerie tropicale ary ny organisation intergouvernementale INBAR androany. Efa misy moa ny champ école izay ny savonnerie tropicale mba ahafahana manatsara ny vokatra bambo ary ihany koa mampiofana aretan-tsaina fambolena sy famidinana ity volo iray ity. Savonnerie tropicale koa zany misy rehefa vita ilay fambolena tsy maintsy ahodina ny bambo ka raha ahodina ny bambo atao iny dia moa izany ny tena hoe resaka fampidiram-bola ho an'ny mpamokatra dia ahoatra voalohany efa misy an'ilay antsika hoe dorme de charbon zany izy io zany fatana izay efa apetraka misy atao fanamboarana famokarana charbon zany avy amin'ny bambo dia efa miasa izy io zany efa tafapetraka izy io zany eo zany aloha zany toerana ampofanana ireo mpamokatra eo ahoana fomba fanamboarana charbon avy amin'ny bambo dia ao anatin'io toerana koa zany tsy maintsy tsisy toeram-piofanana amin'ilay hoe fanamboarana ny bambo hoentina hanamboarana trano na hanamboarana teteza fantatsika moa fa ny bambo zany araka ny voalaza tao dia anisan'ny karazana hazo izay ny ilazana azy anisan'ny tena mampidi-bola zany ho an'ny olona ambanivohitra satria be dia be ilay zavatra azo amboarina avy aminy na tetezana zany na trano zany na fanaka zany eny anaty amin'ny vilia an-dakozia dia azo amboarina ny bambo misy akanjo koa azo fako ny bambo koa azo hoanina. Ny volo bambo dia anisan'ny vola azo trandrahana tsara afaka handrana ihany koa izy io raha ny fanazavana nentina avy amin'ny Prospere hatrany dia efa misy filana bambo any amin'ireo nosy rahavavy eto amin'ny Oseania Indianina ilain'izy ireo ahodina ho lasa angovo na biomasse moa ny bambo.